Te fahitantsika fa mbola be deaibe koa ny zavatra tian'Andriamanitra ampahitana antsika. Ndao ankasitraka sy saotra an'Andriamanitra mifotsika iray manontolo fa isika tsiraray avy velonaina somatsara vao maraina io dia misy famindrapon'Andriamanitra miazona, misy tanan'Andriamanitra miay sy miaro. Be deaibe ny zavatra mety mifamaofao, mety misy farao mafy lotsy mety mbola mamotsitra ny fiainanao, aza atao mahataitra zany fa ny fiafaran'ny tantara tsaroana fa raha ny ziriziry tsivy farao ny fiafarany tsy maintsy nampaneken'Andriamanitra ihany izy. Mety nivavaka 7 andro ny apôstôly tao amin'ny efitra ambony fa tamin'ny andro fahafolo tsy maintsy nilatsaka ihany ho fanana meno. Misy farany zavatra rehetra ary izay farany izay nefa dia Jesosy. Sokafo indray ny fonao, sokafo hiatrano ny tompo dia ho fafontananao dia misaora azy ny fonao iray manontolo. Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao izay. Ny amin'ny maraim-baovao, ny amin'ny fitantananao, ny amin'ny fitondranao. Misaotra ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny maraina. Sokafanao anay amin'ny famindram-po. Tombonandro, tsy ho voavidy vola, fa fahasoavana maimaim-pona avy aminao ary inonay fa mahatonga mbola velona izay. Dia ahafahanay miaraka aminao, mahalala anao, manompo anao, manao ny sitraponao, maneho ny endrikao any amin'izay rehetra andrahanao anay. Misaotra betsaka ny amin'ny tsiraray avy any amin'izay misy azy, avy any amin'ny fiainana andavanandro tonga mangetaentanao, tonga ny manome voninahitra ny fanatrehanao indraindro amin'ny maraina. Vangio ny fivorianay, vangio ny isam-batan'olona, vangio ny fonay. Vangio ihany koa ireo izay manaraka ny direkta amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Sy teka mafitsara ho an'ny tompo. Izay no mahatsara ny miainga ao amin'izay nasehon'Andriamanitra. Fa ny fiafaran'ny zavatra rehetra rehefa ankininao amin'Andriamanitra dia ohatran'izay efa nasehoany sy ny soratany. Ohatran'ny hoe maharitra ilay izy fa ny fiafaran'ilay izy tafavoaka. Aza reraka miandry amin'ny farao, mahereza mibanjina an'Andriamanitra. Tsy misy farao zany nafaran'izay mafyloha azy ka tsy anaiky izay nitenenin'Andriamanitra. Ny fiafarany io manaiky farao. Ny fiafarany io membonahitra Andriamanitra. Fiafarany io tafavoaka ianao. Sekolim-panasitrana andro maraina, mino hafa miarasirina indray mpianakavy amin'ny anaran'i Jesosy. Mahazo toerana vetivety ary ny sekolintsika isa-maraina tsy mety tapitra androany indray dia nomen'Andriamanitra loha hevitra. Mahafinaritra ilay izy tsy mandeha module. Tsy hoe mandeha module dia mavita 3 mois ianao dia afaka mandehandeha antsy anka. Mandra-piavin'i Jesosy dia misy zavatra be deaibe. Mila intsy, mila iomanana, mila amboarina, mila verina ao amin'izay tena ilàny Jesosy azy. Tahaka ny sakafo ihany koa tsy ho ampy mihitsy raha misakafo indray mandeha ianao ho an'ny taona, fa misy foana ny anjara sakafo tokony amokisanao ny nofo amandrahanao isan'andro. Dia tahaka izany koa ny tenin'Andriamanitra tokony amokisanao ny fiainam-panahinao sy ny ainao isan'andro. Lohahevitra, amen. Lohahevitra hatrehantsika androany dia nampitondraina ny lohateny hoe navotany aho mba hifantoka aminy. Fantatsika efa mila mifantoka amin'Andriamanitra isika. Fa Andriamanitra nanao ny rehetra mba hanampiana ny fifantohanao ho aminy. Izany hoe tsy miady rery ianao zany miezaka hifantoka amin'Andriamanitra. Fa misy zavatra efa novotain'i Jesosy ao azonao raisina sy iainana ahatonga ny fifantohanao ho tena 100% aminy. Mety efa mandray foantsika hoe Jesosy ny ilainao. Fa raha tsy fantatrao izay nataon'i Jesosy taminao dia mbola ho sarotra aminao ny hifantoka aminy. Satria mety hifantoka amina zavatra hafa ianao, na mety hifantoka aman'olona. Fa rehefa voarainao ny fahafenon'ny fahalalana amin'izay nataon'i Jesosy sy ny aretany ho anao dia normalement raha ny tokony ho izy dia tokony ho mitodika tanteraka any amin'i Jesosy ny fonao. Amen. Raha misy
olona mety nividy fiara ho anao na mety nividy trano ho anao eny tokoa manandanja eo mason'le olona ianao zany matoy izy mahafoy an'izany arena sy fananana be zany fa Jesosy nividy anao ianao ny tonga dia nividiny mba tsy ho very ianao ary mba hisokatra ho anao ny fiainana mandrakizay ka tsy haiko iza ny tena ty ao anatin'izay Jesosy fa be deabe ny olona mety mieritreritra le nanome trano fa tiako izay olona izay tena ho tonga saina fa Jesosy ny tena ty azy ary raha Jesosy nahafoy ny ainy nandatsaka ny rany ho anao ahoana moa tsy hanomezany ianao zay trano mety tokony hitoeranao na zay mety mba anjara fiadanana irinao sy mety mba handrasanao avy amin'ny tanany ho ataony zany rehefa mahazo antoka ny tompo fa tsy hisaraka aminy ianao ary tsy ho very ianao navotany mba hifantoka aminy tsy afaka manome fiankofana marina amin'ny Jesosy isika raha tsy mifantoka amin'ny Jesosy misy ifandraisany nefa ny fiankofana sy ny fomba fanaovana zavatra anankiray sy ny fomba azahoana zavatra anankiray mba hahafahany fifantohanao ho ao amin'ny Jesosy dia apatsiahivin'Andriamanitra ianao fa sady novonjeny no navotany dia ao ambadika izay fanavotany izay manampy be anao izy mba hiankohaka amin'ny tsara ianao amin'izay fotoana izay zay rehetra mety irinao ho tonga eo aminao arak'le fomba n'Andriamanitra ankasitrahany fa tsy le terenao mety tsy ho ankasitrahany satria mifanandrify amina fiankofana diso zay zany résumé dia afaka mody sady zany ianao fa voarainao sady zay lesona fa mifanazavana an'izay eto vao manomboka mifanazavana an'le izy alleluia ianao le zao afaka sotranina andro maraina mena tambavy zay ve ny sitrapony Jesosy misy miaino ve hitanareo amin'izay le façon hidirana any amin'le vokatra tsy ny façon rehetra fa misy lalana zay ary ozy izy ny tompo ohatry ny teritery io lalana io ohatry ny hety zay le izy fa ao Andriamanitra ny te hanome anao an'le zavatra mety ho irinao sy andrasanao Apocalypse toko faefatra ny folo ka hatramin'ny faraika amby folo fakiko aminaran'i Jesosy Apocalypse 4:10-11 atomboka amin'ny andiny fasivy ary raha ny zava-mananaina anome voninahitra sy aja ary fisaorana ho an'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana dia izay velona mandrakizay ireo zava-mananaina ho an-danitra ireo dia iankohaka eo anoloan'izay mipetraka eo ambony seza fiandrianana ny olona efatra amby roapolo dia hivavaka amin'izay velona mandrakizay anipy ny satroboninany eo anoloan'ny seza fiandrianana ka hanao hoe ianao tomponay sy Andriamanitray no mendrika andray ny voninahitra sy ny aja ary ny hery fa ianao no nahary ny zavatra rehetra ary no ny sitraponao no nahanisy sy nahary azy inona zao ny sujet d'adoration eto raha ho an'izay miaino an'izay avy vakiko zay satria maninona Andriamanitra satria mahary ny zavatra rehetra satria mpamorona ny zavatra rehetra dingana anankiray ny anekentsika fa Andriamanitra ny namorona antsika ary fahadalana ho an'ny tavim-bilany ozy izy miady ho an'izay nahary azy rehefa takatrao fa Andriamanitra ny namorona anao dia foana ao anatinao zay mety ho hevitra diso hijoroanao hiedivanao amin'Andriamanitra amin'izay mety ho tsy takatry ny sainao hitondrany ny lalam-piainanao ny vilany tsy manana ny vision ny mpanefi vilany fa ny vision tefena izy tsy takatry ny sainy fa tefena ho amina programa feno voninahitra eo amin'ny toko fadimy eo arina kely eo rehefa nanomboka amin'ny fanavotana Apocalypse toko faefatra mbola tsy vita amin'ny fanavotana Apocalypse toko fadimy tanteraka amin'ny fanavotana dia niova le fiankofana vakina aminaran'i Jesosy le andiny faraika amby folo ihany ka hatramin'ny faefatra amby folo aminaran'i Jesosy ary nahita sady nandre feon'anjely maro manodidina seza fiandrianana sy ny zava-mananaina ary ny olona ary ny isany dia alinarina sy arivoarivo nanao tamin'ny feo mahery hoe izy
ny zanak'ondro izay ny vonoana dia mendrika andrahery sy arena sy fahendrena sy faherezana sy aja sy voninahitra ary saotra ary zao zavatra ary rehetra zao na zay any an-danitra na zay ety ambony tany na any ambany tany na zay any an-dranomasina mba amin'izay rehetra ao anatiny dia reko samy nanao hoe ho an'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondra ny saotra sy ny aja sy ny voninahitra no fanjakana mandrakizay ary ny zava-mananaina efatra nanao hoe amen ary ny olona dia nikohaka ka nivavaka. Anisan'ny zavatra ny tombo tao anatin'ilay fiankofana dia ny fiankofana ho amin'ilay zanak'ondry izay ny vonoana. Ao ao amin'ny Exodosy 3:10 zao Andriamanitra miseho présenter zaho izy ny Jehova izay mahasitrana anao. Vitan'Andriamanitra manasitrana anao. Asehon'Andriamanitra zany amin'ny tantara ny rahany tamin'ireo zanak'olombelona be dia be. Momba Sara, tsy Abrahama momba fa Sara. Satria vao nandranana fotsiny Abrahama tonga dia nety. Sara zany no momba fa nisitran'Andriamanitra. Namana boka Général Sirianina sitran'Andriamanitra. Nivoaka ny Egypte ny zanak'Israely Baiboly dia milaza ao amin'ny Salamo fa tsy nisy nangozozo na dia ray aza. Tao anatin'ireo zanak'Israely nandevozon'ireo tao ny tapa-damosina amin'ilay mibata brika isan'andro. Tao ny manina moa ny tanana miepakepaka amin'ny fampiasana fotaka isan'andro. Tao ny mety ho tratran'ny alergia satria mifangaro amina vovoka voninkazo ilay vovoka. Tsy hoe andevo salamo ireo fa andevo osa marary. Fa vao tonga amin'ny maraina tao aorianan'ny namonoana ny zanak'ondry sy pasika an'i Jehova dia ny ten'Andriamanitra miteny hoe mivoaka ny isa-tokantrandro zareo tonga dia tsy nisy narary. Izany hoe Andriamanitra dia Andriamanitra manasitrana. Avereno Andriamanitra dia Andriamanitra manasitrana hoe. Fa eto miinsista ny bokin'ny Apokalipsy fa rehefa vita ny fanavotana dia tsy ao amin'Andriamanitra mahay manasitrana ny tokony hifantohan'ny fonao sy ny fiankofanao fa tokony ho ao amin'Andriamanitra nidina tonga nofo Jesosy ilay zanak'ondry nanaiky ho vonoana eo amin'ny toeranao. Tsy mitovy zao ny hoe iny olona eny manambola nividy trano anao. Sy hoe iny olona eny namono tena mihitsy izy mba hazo trano ianao. Raha ho an'ny olona tsy dia manana vision zao dia hoe inona ndradraiko an'izany fa efa azoko ny trano. Tandremintsika sao dia kristianina ohatr'izany. Fa misy dika matoa tsy tonga dia nataony fotsiny ilay izy satria tsy izay lalan'izay no ahatateraka ny famonjenanao fa tsy maintsy nidina izy. Tsy Andriamanitra no afaka maka ny toeranao satria Andriamanitra mandriamanitra azy. Tsy afaka misolo olona fa tsy maintsy olona. Tsy mety koa raha vao anjely ny irahana satria rehefa tonga eo ilay anjely. Ny anjely tsy afaka ho faty ho an'ny olona. Andriamanitra koa tsy mety raha vao maty ho an'ny olona fa tsy maintsy olona ny tsy maintsy maty ho an'ny olona. Dikan'izay Andriamanitra nidina mba ho tonga le olona afaka ny ho faty ho amin'ny fahotan'ny olombelona rehetra. Tsy afaka hitian'i Jesosy zany ianao raha tsy mahafantatra an'izay nieretany ho anao. Zay mahatonga ny ao amin'ny fanavotananao maika ampidirin'Andriamanitra ny anatin'ny fotsika fa ilay nividianana anao tsy amin'ny vidiny mora. Ny rany no nividianana anao. Valeur sa tsy valeur zany? Ahoana? Ianao mety misaina hoe le rano valeur fa teteny aminao ianao koa le valeur. Matoa Jesosy nidina nafoy ny ainy sy nandatsaka ny rany satria manandanja sarobidy eo imasiny ny rehetra izay tonga eto andro amin'ny maraina. Raha izay fanasitranana ve ho ataony izany. Ary dia nitehaka ny vahoaka an'Andriamanitra teo amin'ny tendrombohitra Sinay rehefa avy namangy tamin'ny kotrokorana sy elatra sy feo mandretriketrika Jehova tamin'izany andro izany ary dia faly Mosesy sy Josoa.
le Jesosy ny kapohana ny tokony ny ankofanao mba ho tsapanao fa tsy vita mory ty resaky ty na dia afaka noazonao maimaiam-poana ary le izy rehefa avy eo. Rehefa ny kapohany Jesosy marary sa tsy marary zany. Antonio andramany anasa hoe antsola anankiray dia kapohany eo angaloha kely kifafa pastera dia fetifety. Marary sa tsy marary zany kapohany zany e. Ary tsy ny kapohana indray mandeha. Tsy ny kapohana tamina hazo. Fa ny kapohana tamina karavasy miefara amina rangotra eny amin'ny farany. Zany hoe sady karavasina indray mandeha no roitina mba ho tonga totokena mba ho azonao le zavatra nitranga sy ny aretan'i Jesosy. Tsy indray mandeha tsy indroa fa insivy amin'ny telopolo. Fa maninona Jesosy ke niaritra an'izany? Afaka ny teniny izy hoe fa tonga dia stranky daholo nareo dia samy miala fa inona koa ny anao. Afaka nanao an'izany izy. Tena akaikinao afaka nanao an'izany izy hoe fa tsy ohatr'izay fanaovana azy. Afaka vadika an'izay ngamba le titra. Afaka ataony ohatr'izay fa tsy ohatr'izay fanaovana azy. Alléluia. Tsy hoe vojivojena fotsiny ianao hoe very ianao ao are. Amin'ny anarako ho Jesosy tsy very ianao. Tsy ohatr'izay ka. Tsy maintsy izy maty eo amin'ny toeranao mba ho velona ianao. Tsy maintsy izy nidina tany amin'ny fiainantsika teo amin'ny toeranao mba tsy ho hany ianao. Tsy maintsy izy no fantsina teo amin'ny hazo fijaliana mba tsy ho fantsihana amin'ny hazo fijaliana ka ho voaozina. Le izy zany tsy vitavita fotsiny hoe za te ho voavonjy fa nisy Jesosy anankiray niaritra teo tsy maintsy naka ny toeranao mba ho sauveanao ho tonga tahaka ny androany maraina afaka mandre ny fahamarinana avy aminy anova ny fomba fiainanao isan'andro mifanaraka amin'ilay fiaretana nataon'i Jesosy. Dikan'izay tsy le fomba fijery hitan'Andriamanitra manasitrana ny tokony hifantohanao atonga ny fiankofanao eo amin'ilay Andriamanitra manasitrana fotsiny fa tokony ho tonga ao anatinao ny fahatsapana fa izy mihitsy nidina mba ho kapohana eo amin'ny toeranao ny fiankofanao dia eo amin'ny zanak'ondro ny vonoana fa tsy eo amin'ilay Andriamanitra fotsiny eo amin'ny seza fiandrianana mba ho tsapanao fa tena nidina izy ho anao. Tsy hoe vitany fa nidina izy ho anao. Tsy hoe Andriamanitra any ambony any mitsimbona sy mijery ny fahorianao fa Andriamanitra any ambony any nidina iaina ny fahorianao mba ho esorina eo aminao ilay fahoriana ary mba ho afindra eo aminao ny fiainany. Zay mahatonga le hoe izy nampahoriana dia tokony ho sambatra ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Niova le fiankofana ny enandroa sy lalindalina kokoa ary tsy possible ny fiankofantsika ho eo amin'ny zanak'ondry raha tsy tanteraka ny fanavotana. Satria eo ambony kely eo amin'ny Apokalipsy 5 rehefa nitomany Jaona nampahitana ny zavatra nitranga tao an-danitra dia nampaherezina nampiasain'Andriamanitra le olona tao an-danitra ny teny tamin'i Jaona hoe aza mijery zavatra hafa ankoatran'izay ho afovoany. Rehefa vita ny rédemption sy ny fanavotana, rehefa navotany zasy ianao, rehefa novidiny zasy ianao dia mora amin'Andriamanitra ny manampy ianao mba hifantohanao aminy. Zay mahafinaritra an'i Jesosy. Ny zavatra rehetra nataony dia ho fanosehana anao anakaiky azy. Fanampiananao sy fanohanana anao tsy ho diso fifantohana amin'izay tokony ho fifandraisanao aminy. Navotantsika mba ho ao anatsika ny fanampiana feno. Azadino fa vita fanavotana vao afaky ny nanome ny fanahany Jesosy. Satria ny fanjakan'Andriamanitra nomena tao ambadiky ny fanavotana. Ianao zany sady navotana sy novidiana mba tsy ho andevo fa avy hatrany dia nasandratra ho mpanjaka. Tsy mandalo kory hoe olona afaka. Zany fitiavan'Andriamanitra anao mba korazy rangandro. Tsy haiko aloha na mahita tarehanao ary tena korazy be. Alleluia. Tena mba mitsikimo hoe nesorona ianao tsy ho andevo dia tsy tonga dia eo amin'ny toerana olona afaka fa tonga dia nasandratra ho mpanjaka sy zanaky ny mpanjaka. Ao ambadika izay manomboka miamitsiry ao anatinao ny etaeta lalina sy etaeta marina. Tena hoe Jesosy ianao zany kay ny rehetra resa be ny hoe Jesosy ny rehetra ho anao raha tsy tsapanao zany rehetra zany. Satria mety mbola isaina ianao hoe za mahay. Diplôma misy, baoritra eraky ny baoritra. Sotran'i Jesosy any manana an'izany ianao. Miangavy ianao tsy ankina amin'izany ianao. Isy ilantsika an'izany amin'ny fotoanany
fa averenao amin'i Jesosy tsara ny fifantohanao. Fa raha fahaizana tsisy Jesosy, dia izy nefa anteny amin'ny Janoto 10 raha tafasaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Tsy ny fahatanranao sy ny hery sy tanjaka eo aminao zany no ahavitanao zavatra. Tsy ny fahaizana nomen'Andriamanitra anao, fa le Andriamanitra nanome anao le fahaizana ny tokony iarahanao. Tsy talenta le izy, fa ianao izay tian'Andriamanitra ho tonga saina ny amin'ny fisiany Jesosy miaraka aminao. Fa raha ianao rery, zéro. Fa raha vao eo Jesosy dia afaka miara-miasa aminao izy. Raha manaiky ny fonao. Rehefa tanteraka ao amin'ny Jesosy ny fifantohanao, tsy hoe Jesosy manasitrana, fa Jesosy ny kapohana mba ho sitrana ianao. Aza dinganina le ny kapohana. Tsy maintsy resahantsika le ny kapohana izy. Satria rehefa vita ny famonjena sy ny fanavotana, dia tsy ohatry ny nanasitranana an'ireo olona tonga nanantona azy ny tiany hanasitranana anao. Ny olona tonga mitaraina mitomany dia sitranana, fa ianao ho pirofo ny fitiavany sy eo amin'ilay programma ny famonjena, ianao le anisan'le niaretana an'ilay diakapoka. Le programma mihitsy no memandroso mba hahatonga anao hanome lanja ny fisiany sy ny fanananao azy. Androany zany, resaka fanasitrana resantsika, dia ny diakapoka tamin'i Jesosy no manasitrana anao. Tsy vavaka ataon'ny olona mahay mivavaka. Tsy ositra eo an-tampon-dohany izay miteny fa olom-bohositra be izy. Isaorana ny tompony fisiany ireny olom-bohositra be ireny. Ninona grady ananany sy ny grady apetrany. Dia tsy voatery ho grady apetraka Andriamanitra. Satria rehefa andinika ohatrany tsy nametraka grady Andriamanitra. Tsy mbola nahita hoe apôstôly ambony pastery, tsy nahita an'izany. Mety sangao tsy mahay mamaky Baiboly. Fa napetraka Andriamanitra fanomezana mitovy izy 5. Natao ifampiankina fa tsy hoe misy anankiray amin'ireo ny lehibe an'izy 5. Bakeo tsara ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy niteny hoe ary Andriamanitra nanome fanomezana ho amin'ny fanompona tanteraka ny olo-masina, ny apôstôly izay lehibe indrindra amin'izareo. Ny pastera kelikely evanjelista zany moa zany dia izy ny faralahy kely teny le sahirana eny an-dalana ireny. Tsisy an'izany ao azafady indrindra tompoko. Reo rehetra ireo tena atao ifampiankina. Ary zay akikely heverina fa tsy ilaina, angididiny sofinao dia hitantsika izy ny afaka hanao an'io. Tsy maintsy akikely no manao an'io. Raha tsy hoe be lava-tsofina be anao zay vao tafiditra ny akibe anao. Fa raha ny lojika, ile kely ihany no mahavita an'io. Dikan'izay, natao hanetry tena sy natao ifampiankina ny samy mpanompon'Andriamanitra. Iverina ilay fanasitranana, tsy fahaiza mivavaka pasteur no miteraka fanasitranana, fa Jesosy ny kapohana ho an'ilay marary. Asitehaka mirefitrefitra tsara ho an'Andriamanitra. Tsy traikefa na kroazady ny arahany aina amam-polo taonany. Hitantsika ireny tany Antsohy ireny, izy nahita ny tany Ambatondrazaka, enjana nataony tompo teny Bory tamin'ny Majunga, hoan'izay nandraika tany Dego. Tsy izay le izy. Fa le Andriamanitra niasa tany amin'ireny mety afaka angina tamika andro maraina. Efa nahita an'izany tsika. Satria tsy hoe nanao izy tamin'izany dia mody resahanao le nataony dia anoy izy. Jesosy ny kapohana, fanasitranana ho antsika. Zay fifantohana izay avy amin'ny fahatsapahanao, fanavotana ianao, novidiny ianao. Any Jesosy ianao. Zay ianao vao afaka tena mifantoka amin'ny Jesosy lay tomponao. Rehefa ao amin'ny Jesosy ny fifantohanao, dia lasa maro toerana ny adoration na ny fiankohofanao. Ao amin'ilay fiankofana mantsy tsy ampozin'ny olona, fa ao anatin'ilay miankohaka iny dia lasa manaiky ny fanao an'ilay iankofana ny mpiankohaka. Zay mahatonga ny adoration sy ny guérison mifandray. Satria raha vao diso ny adoration ataon'ny olona, ohatra miankohaka amin'ny devoly izy, dia ho lasa ho diso ny fomba fanaon'ilay olona hikatsaka sy hanery an'ilay fanasitranana ho eo amin'ny fiainany. Salamo 5:3-9 ka 12. Sakafo ny Baibolitsika ao amin'ny Salamo 135 ny 5:12 ka hatramin'ny 12. Ny anaran'i Jesosy. Ny sampin'ny jentilisa dia volafotsy sy volamena, asan'ny tanan'olona. Manambava izy fa tsy miteny, manamaso izy fa tsy mahita, manantsofina izy fa tsy mandre, ary tsy misy fofinaina eo ambavany. Ho tahaka azy izay manao azy sy izay rehetra mahatoky azy.
ao ambadiky ny adoration ny imitation. Averiko a, ao ambadiky ny fiankofana ny fanahafana. Ny olona miankohaka amin'ny sampy dia lasa manahaka an'ilay sampy. Ny olona miankohaka amin'ny devoly dia lasa manahaka ny devoly sy ny toetrany. Ary zay tahafinao no lasa direction efaranao. Ny hely sy ny afo mirehatra mandrakizay ho Jesosy dia namboarina ho an'ny devoly sy ny anjeliny. Dia zay manaiky ankohaka eo amin'ny devoly anahaka ny toetrany dia lasa miafarany amin'izay toerana mendrika ho an'ilay devoly namindra an'ilay toetra. Zay mahatonga an' Jesosy mampitoetra ny fanahiny ao anatinao mba hahafahanao manahaka azy dia ho marina aminao ankoa ilay teny hoe any amin'izay misy no izy ianao. Eno io tsara. Le adoration lasa imitation lasa destination. Le destination tsy voasoratra ato andraso aloha. Alléluia. Aiza izy teo io. Ka le izy zany resabe hoe ho any amin'ny tompo ho any amin'ny tompo ho any amin'ny tompo miankohaka aminy aloha, manahaka azy aloha, tonga ho azy any ianao. Hitanao amin'izay ve le fandrika? Eto amin'izay le fandrika tokony hifoazanao ry fiangonana sy ny mpanompon'Andriamanitra malala isany amin'ny Kristy Jesosy. Aza maiky no any aminy, nefa mety ho diso le fiankofana. Manjary ampanantenainy izay mampanantena hoe aza matahotra fa mifanaofanao fa tsika tsy maintsy tonga any. Arao tsara ny lesona fa ny fiankofanao tsy ampoizinao fa mahatonga anao anahaka an'izay iankofanao. Ary ao ambadika izay fanahafan'izay hitarika anao any amin'izay destination misy an'ilay iankofanao. Anina tsara? Lava be ny formule matematika antsika androany maraina. Metomboka ao amin'ny rédemption fanavotana. Rédemption, manaraka tsara amin'izay tsika efa to dia ho adininy ty rehefa avy eo mantsy. Rentrée zao ko, alléluia. Tsy azoko ianao. Aiza koa misy sekoly tsisy ohatr' izany. Rédemption égale concentration. Ny fifantohanao mihitsy ny tonga dia hovain'Andriamanitra rehefa manaiky ianao avotany. Dia ny fifantohanao manosika an'ilay adoration. Tsy possible sady mihaino hirafa ianao no hiankohaka amin'ny tompo, hirafa ny hainonao. Mihaino tsara ve tsika? Fa tsy maintsy ao amin'ny Jesosy ny fifantohanao dia tanteraka ho eo amin'ny Jesosy ny fiankofanao. Le fiankofana nefa tonga dia manampy anao anahaka azy, tonga dia imitation. Dia le imitation tonga dia hitondra anao any amin'ny destination. Ny formule mathématique amin'izao fiandohanany scolaire vaovao zao riraka izy dia rédemption égale concentration égale adoration égale imitation égale destination. Jaune 8:44. Zavao bebe koa pasteur fa tsy tena mazava loatra le teninao, ianao koa rehefa miteny misy zavatra tsy azo foana ihany indray. Azoko mihitsy le mahazo anao. Mankataka amin'ny tompo mba ho azonao le izy. Ino tsara ny tenenin' Jesosy. Ianareo avy tamin'ny devoly rainareo, ka zay sitraky ny rainareo ny tianareo atao. Izy dia mpamon'olona hatramin'ny taloha, ary tsy nitoetra tamin'ny marina satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy dia niazo ny lazainy satria mpandainga izy sady rainy lainga. Zavatra anankiroa eto ny tenenin' Jesosy tandreo fa ny devoly mpamono sy mpandainga. Ny olona miankohaka eo amin'ny devoly zany dia mpamono sy mpandainga. Zay mahatonga Jesosy niteny tamin'ny fariseo, nareo izy tsy taranaky Abraham. Aza fanao an'izany izy lehibe volombava be zao fanao an'izany. Polo taona izay taranaky Abraham. Toy izy Jesosy, i Abraham tsy namono olona zany. Nareo nefa mitady hamono ahy. Tsy zananareo zany. Ao amin'ny pratika anao mantarana hoe zanakizy ianao. Ndia metraka fantena amin'izao maraim-baovao zao, tenenina akaikinao. Zanajovy ianao e. Fomba fiteny zao dia miteny fiteny paritra zany. Zanakizy ianao.
mety hiteny hoe zanak'Andriamanitra mifanaony ve no ataonao fa zay no amantarana fa zanany ianao. Fa ozy izy reto olona fariseo reto zanaky Abraham zay hoe Jesosy. Non, pokany. Avy amin'ny teny grika hoe poikonos. Poikany. Non, même pas ozy satria ny antony ny zavatra ataonareo mitady hamono olona nareo. Fa i Abraham vakio tantara fa tsy mba namono olona izy. Midevoly ozy izy Jesosy hoe tandremo fa mamono dia mandainga. Luc 9:25. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa inona ny soa azon'ny olona raha mahazo zao tontolo zao? Aza kanefa very ny ainy na matiantoka izany izy. Fa maninona no azon'le olona zao tontolo zao nefa very ny ainy? Iza moa le very? Devoly. Zany hoe manipy Jesosy fahalalana, tandremo, sao dia manao fomba rehetra azony zavatra rehetra irinao, nefa le fomba naovanao azy fomba fanaon'le very. Dia manjary, lizany hoe ho azonao hoe, teneno akaikinao, io anie azo e. Zay ne mahatonga antsika mahay vaovao be dia be. Niditra ny asa androany dia volan'le olona mba niasana mba nandray azy ampiasa to dia netony nody. Kiny zany fanao zany e. Fanaon'le very zany. Satria mangalatra. Eny tokoa, sitrany haiko, sitrany ahoana? Ahoana tsotratra moa? Ahoana moa tsotratra e? Eto ambony tany mety tsy tratra fa le mandrakizay arany e. Tena ho adinina daholo anie zavatra rehetra amin'ny farany. Tandremo mifanao. Mifanandrifana le fiankofana. Misy olona zany mahazo zay iriny. Tafiditra anatin'izay ny fanasitranana. Tafiditra anatin'izay zay mety hoe fanambinana iriny. Fisandratana tadiavina. Vady. Hitantsika amin'izay fa misy pratika. Mino fa misy famangina tonga anatin'ny fotsika. Misy fomba fanao avy amin'le very, ampitainy, eo amin'izay poritra lasa miankoka eo aminy devoly resaka io. Dia ampitainy devoly le fomba fanao. Dia mahazo vady le olona fa tsy amin'le façon an'Andriamanitra. Dia nefa ran'le izy efa raha malala fa ozy izy Jesosy eto inona ny soa azon'ny olona raha mahazo zao tontolo zao izy mahazo vady aman-janaka, mahazo harena, mahazo vola, mahazo an'izao, mahazo be dia be ny zavatra azo tonona zao tontolo zao tenen'i Jesosy, kanefa very ny ainy. Satria tao amin'le fomba nazahoanan'le izy no maneho an'ilay fiankofan'le olona tery tsy manana fruit de l'esprit atao hoe patience sy maîtrise de soi. Dia tsy voafehy antsony fa izy mieritreritra fa avy amin'Andriamanitra le teny frantsay hoe tous les moyens sont bons. Androany te hiteny aminao tsy ny fomba rehetra no ankasitrahan'Andriamanitra. Dia mety hiteny ianao fa manakôry ty fiainana ty misy za pastera satria efa za mihitsy ny fiainana rse. Talohan'ny fahotan'Andriamanitra efa nametraka ty azo hoanina ty tsy azo hoanina. Andriamanitra mihitsy manana mametraka discipline mpiainana, misy foana ny permis dia misy ny interdit eo amin'ny fiainana isan'andro na dia mbola tsy tafiditra teo amin'ny fiainana zanak'olombelona aza amin'ny fahotana. Rehefa mampianatra ny ankizy moa misy taona ankizy mpianatra, efa maninona ny ilaina discipline pasteur. Dia ndao rao tsy asitsika discipline. Hoe! Hijanana ny an-trano ianao zany, hoe! Mpianao internet, hoe! Tsy mandeha ny internet. Fa maninona? Tsisy discipline no mpanao internet ka raha tsinako izy kiasy hoe andefa ny internet anao. Hoe voataitra. Ka ny internet mila mandeha. Ka za manao izay tiniko. Tsy manaiky kiasa koa le mpamoaka internet. Mila discipline ty resaka ty. Alléluia. Luka 4:4 ka hatramin'ny 5. Amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy ny devoly tamin'i Jesosy. Omeko anao zao fanapahana rehetra zao mba mivonany. Omeko anao zao rehetra zao. Omeko anao ny fomba tsotra zay rehetra irinao. Fa efa natolotra azy zany fa zay tiako no omeko azy. Ngala sabay mitindrainga ny devoly. Bandainga. Sao dia mieritreritra anao fa ny devoly ny tianao. Jesosy ny tianao fa tandremo. Karaha ekoka tanatrehaka anao, tena nahitana mitady fiakofana kay. Raha ekoka amiko ianao dia ho anao avokoa zany rehetra zany. Hitanareo amin'izay. Ao ambadika le adoration tadiavin'ny devoly no ampitainy le imitation sy le pratika azon'le olona zao tontolo zao.
enio amin'izay ary le izy azagaga amin'izay zany rehefa maheno ianao hoe wow misy olona tsy mivavaka ohatra fa tena manana ny zavatra rehetra izy sotra be any amin'le pratika tsy hita masonao tsy azonao tsy mitsarytsika amin'ny teny an'izany fa manazava n'le teny ao ambadika ao misy famonoana aza misaina olona nary zany vao miteny an'izay dia sa mihitsy anina manana le exercice ataontsika eto mba anaitra ny ao anatinao tsy saina olona rehefa miteny an'izay fa hitandrina hoe misy olona zany zao mekoka amin'ny devoly izy dia rehefa te hahazo akanjo izy dia inona ny ataony finono le manana an'le akanjo zay le pratika satria le iankofany mpamono dia le fampianarana alaiviny ny hafa tenena akaikinao ianao tsy maka ny ny hafa zany hoe tsy haiko hoe mazava angaman'izay dia io mahatonga le hoe alaiviny be dia be ny karazana tsisy fantatra izy fa mba sitrin-dresaka eny fotsiny avy amin'ny daoly izy satria ny hafa no alaina fa tsy misokatra ao anaty fa ianao manana izay anjara tokony anao tsy an'ny hafa ary tsy azo ny hafa alaina ao amin'ny Kristy ary tsy mitovy ny hafa tsara ho an'ny hafa ny hafa fa ny anao mbola tsara lavitra noho ny an'ny hafa. Alleluia. Ny fifantohana amin'i Jesosy anie manaisitra zavatra be dia be ao anatinao tonga dia tsy mampitaha intsony ianao satria ambadika fampitahana ampanoty iny dia le fahotany avy eo fa tafita le pratika ny azy ny tianao alaina zay mahatonga anao tsy mangala bady ka matoy izy vady zany dia efa n'olona ko ane so dia tsy hoe any ana pastera mbola tsy an'olona izy matoy izy efa vady dia efa an'olona zany ka satria tsy le an'ny olona iny le ho anao fa any izy tena voatahirin'Andriamanitra ho anao ka mitady tsy anapaharetana pastera ny problemanao zany tsy le vady tsy tonga fa patience fruit de l'esprit toatra maheno tsara tsika hoe aza mitsiriritra asan'olona eo amboninao atonga anao isaina hoe za mihitsy ny tokony ho eo amin'ny toerana io tena kaikinao tsy toeran'olona ny lasa toeranao hoe fa zay nomanin'Andriamanitra ho anao hoe zay mahatonga anao tsy makadia tongotr'olona dia tongotrao miaraka amin'ny Kristy hitondranao any amin'ny voninahitra fa tsy zay an'ny olona anapahanao ny tongony hieveranao fanosehanao ny anao ny tongotry Jesosy nefa mifantsihana mba ho vototra ny tongotrao tsy mila manimba fiainan'olona ianao vao ho tafavoaka zay le pratika miafina ao ambadika le fiainkofana raha sanatria diso tsy fahafantarana le vérité nge mahatonga ny lasa manao foana mila vavaka zany dia mila manana fitiavana any anatsika manam-paharetana ihany koa satria eo mpanaovana zavatra tena tsy fantan'le olona mihevitra fa alainy ity zavatr'olona ity mba hanosehana any ana tsy zay mihitsy le izy ianao mifantoka amin'ny Kristy mba hanosika ny ny hafa eto izy ny devoly na zavabe teto omeko anao dolo ireo amin'le façon-ako fa nafeniny le façon zay iny zany le anatin'le contrat dia alia amin'le critique kely ry ambany ary hoe sous condition dia any amin'le tsy hita maso any hoe raha vao menkoaka dia afindrako ny fomba mampanaoko dia vao manao siny satria maika ianao tena kaikinao aza maika hoe raha tao amin'ny fiteny tanora hoe aza maika aza maika manana faharetana mianara maharitra fa zay manam-paharetana zay maharitra hatramin'ny fanozy Jesosy no hovonjena misy ifandraisany amin'ny famonjenanao ny fruit de l'esprit ekenao ianarana avoaka fa ny devoly io Jesosy dia mpamono sy mpandainga raha tiana ho lafo ny entana zay amidinao amin'ny mampivarotra anao aza manao pratika ny devoly aza miankohaka amin'ny devoly ka ho tafiditra anaty fakapanahy angalatra sy andainga aza mangalatra lanja ary aza mandainga fiaviana d'origine Italie ty
dia misy soratra hoe PRC, People Republic of China. Tsory le izy, entana avy any Chine io fa anisan'le tsara. Ary tia mividiny ty. Dia manontany le olona, ariana kiraro naovanao? Io avarotra io no amidiko. Zany ny proof fa tena izy le produit. Fa tsy hoe kay le izy zany hafa ny kiraroko fa afaka ny amidiko. Ndany mandiny tena. Misy zavatra be dia be ny mila intsy reto. Ianao hoe vatra composé tsy mba mihinana composé amidinao amin'izao vanim-potoana sarotra zao. Tsotra be, tonga hividy le olona, ohatriny composé sady mihinana ianao. 3 arivo. Atao firy. Dia fantany hoe wow, aike le amboariny any no haniny. Fa matoa miteny composé matsiro, composé matsiro, composé tsara, composé mora. Misy dikan'izay matoa tosika be. Jesosy ny ilainao, sao dia mitsetry hoe école de commerce andro maraina, Jesosy ny ilainao. Satria raha vao diso ny fiankofanao dia lasa pratika diso no ataonao. Ny olona tsy mahafantatra an'izay antom-pisiana ifandraisany amin'izay fahamarinan'i Kristy izay dia mamorona olana izy mba ho tonga vahaolana ho an'ilay olona rapitso. Fantany mihitsy hoe izay le izy dia fantany hoe afaka herinaritra fa tsy very ny olona hitady azy. Raha manao an'izany ianao dia hajanony izany andro maraina. Fa tsy pratika avy amin'i Jesosy izany. Ny pratika avy amin'i Jesosy nisy talenta nomenanao, mijoroa ataovy tsara ny servisy. Ka le olona tsy mandoha vola araka tokony izy, aza atao an'ilay olona avy aloha Andriamanitra mahaly fitianao ny amin'izay tsy vitan'ilay volan'ny olona omenanao. Ny fonao mihitsy ny tehirizy ho tsara sy mpanao tsara, ohatran'ilay Andriamanitra iankofanao, ianao mpanao produit de qualité foana na haratsiana aza. Ary ianao tsy mila manatsara ny ianao avy alohan'ny olona nandrina vitanao foana izay tena tsara. Izay manana fruit de l'esprit goodness, fahatsara-panahy, ho hita eo foana io e. Aza taitra amin'izany ho hita eo foana io. Ho hita eo foana io. Jereo ny tantara e. Jereo ny baiboly e. Tsy efa naharatsiana ve Daniel e. Fa jereo ny efa rany. Tsy maintsy nanaiky any ny rehetra fa ao amin'ny Daniel misy Andriamanitra. Ary le olona nanevateva mbola nisauve-ny Daniel, zany koa mbola toetra tsara koa. Fa tsy hoe rehefa asongadin'Andriamanitra fahasoavany amin'ny fiainanao dia manitsa dresy ianao. Manitsa. Trait d'union, dresy. Fa afaka ho tsara fanahy ianao. Solution miara-miasa amin'Andriamanitra. Afaka manavotra sy mamonjy olona ratsy fanahy aminao. Rehefa niteny tamin'ny mpanjaka Daniel tsy niteny hoe zao mpanjaka. Ao fa angataka amin'ny Andriamanitra ao fa hitantsika eo izay Andriamanitra, izy tsy teny ohatr'izay. Ka zao izay mahazo valina ny velona. Ary alao mba hitan'ny havana eo fa alao tapahan-doha izay tsy mahita ny valiny e. Afaka nanao izany ke Daniel e. Fa raha nanao izany izy n'Andriamanitra tsy naneo an'ilay valiny izy Andriamanitra hoe eo se sy ny ankonany se sy ny havany se ary ny momba ny se iray manontolo fa tsy miara-miasa amin'ny olona ratsy toetra kely ohatr'izany hoy ny tompo. Misy mihaino ve? Fa izy Daniel omeo fotoana izahay rehetra. Efa natin'ireo misy olona nandatsa, maneso, ratsy toetra, ratsy fanahy, mpamingana. Fa izy David ka tonga dia fao be raha sauvenao sauve daholo izay rehetra. Zany toetra ny Kristy. To dia Andriamanitra mety zany, manja be zany karaktera zany. Tiany no fisy ny oranga io, taty dia taty ohatr'izao, ba menamena ny teo amin'ny tongony dia exagéreko mbo fantatra hoe to dia nomen'Andriamanitra ny détail an'ilay izy ampanekena an'ilay mpanjaka hoe Andriamanitra mihitsy naneo anao an'ilay izy ozy izy. Ozy izy Daniel mijoroa amin'ilay fanekena, tsisy aringana izay. Nefa ireo olona ireo mendrika koa aringana. Afaka nyteny izy ampinanina kely gagazo ireo roa volana. Fa tsisy tenikekinao, tsisy an'izay kely izay hoe. Tsisy an'izay mihitsy hoe. Dia mahazo ain'Andriamanitra hoe. Andriamanitra asehony voninahitra omeo aly asa tonga dia mahabe karama be iny anekeny manodidina mihitsy sa manompo anao
izy Andriamanitra. Maninona? Satria le fonao diso. Mangatafa tompo te hitany voninahitra aho. Niza mijery, niza tsy mijery, tsy maso ny olona ny angatahako an'izany. Fa mba te hitany voninahitra aho. Nefa koa raha mbola tsy fotoanany a, dia izay zany aloko. Alleluia. Mamono, mandainga. Zao natoko 10. Mbola nazavain'i Jesosy bebe koa momba an'io. Ozy amin'ny 10 aminaran'i Jesosy. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy hamono ary handringana. Izao avy mba hananany fiainana sady hananany be dia be. Ny mpangalatra dia voalazan'i Jesosy eto fa mamono, mandringana ary mpangalatra resany dia atao amin'ny 1 amin'ny Jona 10 io amin'ny anaran'i Jesosy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa zay tsy miditra mivavahado amin'ny valan'ondry fa mananika ny fefy dia mpangalatra sy jiolahy. Rehefa tsy manara-dalàna dia mpangalatra. Satria vavahady ny tokony hidirana fa tsy eny amin'ny fefy. Mianatra zany tsika zanak'Andriamanitra mandeha eo amin'ny pratika an'Andriamanitra iankohofantsika. Rehefa milahatra dia milahatra fa zay misongony amananika fefy atao hoe mpangalatra. Matsiaro dessin animé zay hoe chipper. Arrête de chipper. Zay mbola nanana pomponina kely mahalala an'izany. Dora zany. Hajanony fa ay mangalatra ianao rehefa miopefy. Ay mangalatra ianao rehefa tsy manaraka fandaminana. Rehefa misy filaharana, milahara dia aza misongona. Pratika ny resantsika. Le fomba fanao avy amin'ny fiankofana. Amaritra ny toerana ifaranao. Mihaino tsara ve tsika? Manana faharetana. Fa maneka ilay olona misongona. Tsy mana faharetana. Fa manina le mpampiasa lalana eny amin'ny rond-point reny tsy manaja ny prioritaire amin'ny rond-point. Tsy mana faharetana. Pratika avy amina fiankofana diso le izy. Mazava ve? Mazava ve? Amarana resaka fanasitranana. Ny fanasitranana anao dia ao amin'izay programa tian'Andriamanitra andraisanao azy. Efa niteneko tany amin'ny voalohany Jesosy ny kapohana fanasitranana ho anao. Ny rahan'i Jesosy latsaka no ampy amin'izay rehetra mety ilainao. Tsy mila raha hafa. Zay amin'izay le pratika. Tsy mila raha an'akoho na raha naomby hafa ho alatsaka satria te ho sitrana ianao na maiky ny ho sitrana ianao. Mazava ve zany? Ampy ny rahan'i Jesosy. Tsy mila latsaka ny rahanao. Nen'i Jesosy dia efa ampy. Ary izy nefa nikapohana. Tsy ianao no tetehana fa Jesosy no efa nikapohana. Any amin'ilay pratika tandremo. Fa tsy izay mety ho mahaporotra. Mianatra mihazona eo amin'ny fotoana mahaporotra ianao. Mba ahafahanao misaina tsara sao dia fakapanahy ampidikizo anao le fahaterenao te ho sitrana amin'ny fomba aingana. Otrona mahino tsara tsika hoe. I Adama tsy nakasarina vehivavy mba hahazo vady. Nasarina vadin'olona natao anatin'ny kitapony any dia ty le izy ty dia rehefa amin'ny ty volana mena no atao an'izao fofotra ny ambony lanitra sy dia fakomaly zany. Tenenino akaikinao ny avy amin'i Jesosy ho anao hoe tsy maintsy ho azonao hoe rehefa Jesosy nifantohanao hoe sy ny toetran'i Jesosy navoakanao hoe ary ny fanaon'i Jesosy no ekenao hoe. Fomba nazahoany Adama vady, tsy ny saina vady izy. Fa Andriamanitra nasondritory azy mikipy maso vavaka. Dia Andriamanitra nitondra an'izay anjara tokony ho azy. Tandremo kosa dia efa entiny dia tsy izy io. Fa mitondra an'izy io aminao ka ianao indray.
Zany mbola mila amboarina daholo zany. Tsotrany io ny eritreretiko, fotran'izy. Ny volony volon'ny Tom Cruise. Ny orony orony Brad Pitt. Sofiny sofiny sofikoso. Pikon'izay mba ho tonga sainao inona ary ty? Inona ary ty be critère be ty? Mazava azonao ka matika tsy masika miteny an'izany. Fa velao Andriamanitra hitondra anao e. Ety ivelany mety tsy tena amin'le eritreretinao amin'le perfection, fa minoa avy amin'ny fahafantaran'Andriamanitra anao, fa le tena mety aminao, zakanao sy azakanao no ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Eo zao misy misainy, raha mba henoko melohany nanambady, le efa ao an-trano io ilay izy io. Alleluia. Ka henoko misy feo tonga ty. Hanantona amin'ny pastera rehefa avy dia hiteny hoe le ao an-trano amin'izao ohatran'le sofikoso ny teneninao teo. Non, diso zay. Io efa nekenao io, eo Andriamanitra afaka hanao zavatra rehefa manaiky ny fonao. Alleluia. Io mahazaka anao io. Na zay tsy mahazaka anao ne. Tsorona resaka. Alleluia. Io vady nomeny tompo anao, io ihany no tena mavita. Asio teka ho an'ny tompo an'le vady nomeny tompo an'ny tsara avy aloha. Aza famindramindra vesatra tsy vita io. Io trano ihany mavita anao. Ny any ivelany ve mbola tsy tena mahita anao dia mody mananina fa raha tena tafiditra koa io. Tsy mahazaka izy satria tsy iny le izy, fa le efa ao an-tranonao. Alleluia. Tian'Andriamanitra ho sitrana sy ho afaka ianao. Tsy amin'le mahaporitra sy le mahatery ianao, fa manampaharetana tsara eo amin'le fomba fanaon'Andriamanitra sy ny fotoana n'Andriamanitra. Resaka fanasitranana, tsy fahasalaman'olona ny ahasalamanao. Aza misaina an'izany. Mazava? Tsy fahasalamana biby koa. Hoe ty omby ty ohatra ny salama tsara dia rehefa hohanina hono ny henany, lasa miankoko amin'ilay omby ianao zany. Satria mametraka ny fitokisanao sy ny fonao sy ny fanantenanao famonjena amin'ilay omby. Apetrao amin'i Jesosy fa Jesosy ny tena famonjenanao sy famonjena tokana ho anao. Dia hoana pastera fa misy fotoana ny ohatran'ny rehefa hohanina ilay paracetamol ohatran'ny mba mitsahatra ihany ilay aretina andoha. Anaty fiara, rehefa manomboka mielany ny solika, dia misy jiro menamena mirehetra izay. Dia matetika iny tsy tia mpamily. Dia takonana kely amin'ny telefona na ohatr'izany eo amin'ilay. Fa tsy midika hoe misy solika ho azy anaty fiara. Na hoe tsoahanao ny fizibla misy an'ilay jiro iny, tiako marikiriko tsy mampifantoka eto. Entiko mety mipika ilay jiro fa tsy maintsy ho lany ilay solika. Ny mety ho endrika azo ilay paracetamol atao izay isaorana ny tompo namorona an'izany, anampiana an'izay ahafahany marary mifantoka koa. Indraindray koa anatin'ilay aretina andoha koa tsy tafafantoka koa. Dia azo atao excuse koa nefa izay. Ny tsy fifantohako aminao mba tonga amin'inona ty mba afahako mifantoka aminao. Fa iny tsy manaisotra an'ilay aretina. Mampitsahatra an'ilay aretina andoha iny izay manaitra anao ny vatana fa misy zavatra tsy mety ao anatin'ny vatanao. Fa ny Jesosy na ny famantarana, na ny fisehoan'ilay aretina, na ny fototry'ilay aretina, na ny anton'ilay aretina, zanak'ilay aretina, zafikelyn'ilay aretina, fongorana indray mandeha daholo satria izy ny kapohana ho fanasitranana anao amin'ny anaran'i Jesosy. Ao koa ary misy namana tsy nantsona, olona tsy fantatrao, aretina hafa havan'ny zareo lavitra koa. Iny koa ongotana koa satria tsy namboleny ray amin'ny anaran'i Jesosy. Ny façon ao anatin'ilay hoe miankohaka amin'ny tompo dia manahaka azy dia isika ao anatina fanjakana tsy manery. Aza midika izy ao anatiny hoe tereko ny tompo andro maraina fa tonga dia anaovako ny tena fanatitra. Ataovy ny fanatitra fa aza ampidirina ny alleluia, aza ampidirina izay. Na aza manao koa. Rehefa tena fantarao ny sarobidin'ny fanjakan'Andriamanitra, io tananao io tsy azonao fezina aza manao zany. Isambotra pasterina avy hoe aiza le efa manana tsy asiana box androany. Misy zavatra miovana rehetra rehefa tena fantatrao ane ilay izy.
ty resaky ty tsy tany isan'andro dia ananina moa reto ananina fa iny ianao tsy maintsy tenenina be an'izany vao manao izay tokony ho atao fatary fotsiny izay tokony ho atao dia ataovy amin'ny fona manontolo amin'Andriamanitra mahita an'ilay izy aleloia tsy fahasalaman'olona no alaina mba ho salama ianao Jesosy nafoy ny fahasalamany na naintaina teo amin'ny toeranao mba ho eo aminao ny fahasalamany tsy mila rahana voary hafa vao ho afaka ianao aza vela ho fitahana fampianarana diso ianao raha tsy maintsy hovonoina ny akoho ho ataontsika ronirony dia raha mihinana satria ankalazan'Andriamanitra tsika efa sitrany ianao fa tsy avy amin'izay ilay izy zareo ny tsika misy tena mamita tenany anao vorona koa fa izay zao ny anasitrana vita le rona koa marary kibo ianao satria tsy rona koa ny anasitrananao fa Jesosy ianao tsy mpanompo ny rona koa sa apôstôly ny rona koa apôstôlin' Jesosy ny apôstôlin' Jesosy Jesosy no manasitrana eny tokoa ao anatinao miandrandra ny tompo iny afaka mibitsika izy minana akondro ray zay zo izy zay fa tsy hoe vao hoe ohatran'ny marary zany akondro tonga dia akondro ny saininao mantanilo ny tompo fa izy afaka hampiasa an'izay tiany hampiasaina mety tsy voatery ho zay koa fa tsy hoe ny tompo tsy hoe ny tompo la mifiliana kisika izay manjoanao dia akondro Jesosy ohatra manana kely masoko akondro ohatra mianary esprit de discernement dia ny ondro mahalala amin'ny feo koa ny tompo aleloia hitsangana ny vahoakan'Andriamanitra dia anao fahofantanana hisaotra ny tompo hoeto anatrehan'i Jesosy ny fifantohanao mba tsy ho diso ny fiankofanao ary tsy ho diso izay tokony ho tahafinao ary mba tsy ho diso ny destination efaranao raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo misaotra ny amin'izay maraim-bavao zao amanginao ny fivoriana tao sekolim-panasitrana ampatsiahivanao fa rehefa diso ny fifantohanay dia diso ny fiankofanay dia lasa diso ny fomba mampanao tahafinay ary lasa diso ny fiefaranay saotra ny amin'ny fanairana androany fa hombadiky ny fanavotana rehefa tena misokatra ny ao anatinay amin'ny fahatongavan-tsaina amin'ny fiekena mba havesatra ny fandresen-dahatra ny anaty fa enao niaritra sy nafoy ny rehetra mahatonga anay afaka ny iantso anao hisitraka zava-tsoa be dehibe dia tokony ho ao aminao 100% fiankofanay avy amin'ny fifantohanay aminao tsarovy izay rehetra tonga manatrika eto ahay amerina ny fifantohany ho ao aminao rery saotra fa nampatsiahivinao fa rehefa miankohaka aminao zay dia ny fomba mampanao anao no lasa tahafinay mba ho tonga any amin'izay misy anao no isy anay any amin'ny fiafaran'ny zavatra rehetra saotra betsaka Jesosy fa nampatsiahivinao fa amin'ny lafiny fanasitranana tsy hoe miandrandranao mpanasitrana fotsiny izay fa miandrandranao izay efa nikapohana teo amin'ny toeranay mba ho sitran'izay manamafiorina ny fifandraisanam-po hisy eo aminay senao ny fahafantaranay ny lanja ny fiaretanao ho anay satria tena tianay ianao ary tsy nisy olona nanaiky an'izany ianao rery navita an'izany ianao rery Jesosy saotra betsaka fa nampatsiahivinao fa tsy ny fahasalaman'ny hafa no hasalamanay tsy mangalatra fahasalaman'olona izay satria ny fangalarana sy ny fandangana dia fomba fanaony devoly tsarovy izay tonga eto fanatrehanao andro amaraina andraisan'izay anjara kasika fanasitranana fanavaozana hery sy tanjaka avy ao anaty fahasalamana tombonandro tsarovy izay rehetra mety ho miatrika eo amin'ilay fiatrehana mihitsy no ilana ianao mba tsy ho tery izay ka ho diso fomba mampanao sanatria mba tsy hanaonao foana intsony fa miandrandra izay no fankasitrahanao miandrandra ny tananao sy ny fidiranao an-tsehatra manonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta sitrany ianao amin'ny aretina mety misy eo amin'ny fiainanao izay miala tsy hisy intsony eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy ahafaha mirofo mety manjoanao inona mety ho endrika faharerahana adi-tsaina fahakiviana fahadisom-panantenana fahaverezan-kevitra sitrana amin'izany amin'ny anaran'i Jesosy mitsangana vaovao rina andro amaraina dia fantaro manana faharetana fa ny Andriamanitra ao tsy mandao na mamelanao irery manana ny fotoanana izy ary ny fotoanany dia tsara indrindra ary tsara lavitra noho ny fotoananao
amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony hanononako fiainan'Andriamanitra ho ao anatinao. Fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy. Avao tanao dia misaora amin'ny fonao manontolo mankasitrahan'Andriamanitra fa mampiteno ny mpanompony izy, mamango ny fonao izy, manahitra sy manintsy anao izy mba tsy ho diso famindra, tsy ho diso fanao. Raha ny amin'izay mety ho irianao sy andrasanao ho ataony zany. Fa ny fomba anaovana an'ilay izy ny tiany mba ho takatrao iombonanao aminy fa tsy ny façon rehetra no ankasitrahany. Fa misy façon manokana izay tiany mba hikasihany ianao. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony amin'ny fotoana androany maraina. Saotra betsaka ny amin'ny fitiavanao anay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Sitsika tiaka mafy tsara ho an'ny tompo. Mahazo toerana vetivety nao fanatritsika ho voninahitran'Andriamanitra irery ihany. Raha pitso marina toy izao tsika dia mbola miatrika ny sekoly ahafahantsika mitombo mahalala an'Andriamanitra, manompo an'Andriamanitra, manahaka an'Andriamanitra. Tonga ny tokantranonao ho ambinina, ho tahina, ny fahafahanao miatrika mihitsiny tsy fandiso amin'izay programa tian'Andriamanitra hijoroanao. Dia tahaka izany ihany koa aza misaina rehefa mivarotra ianao hoe client ny hafa no alainao. Velao Andriamanitra hiasa fotsiny. Afaka mamorona client be dia be izy rehefa tsara fo ianao. Dia aza sorena koa raha alain'ny olona ny client anao. Alleluia. Mety tsy mora miteny izany ohatran'ny hoe pastera koa ohatran'ny amora miray ny daholo ilay zavatra rehetra fa mangataka amin'ny tompontsika mba ho azontsika ilay fahamarinan'ilay teny. Aza apetraka ao amin'ilay olona ny fivelaran'ny asanao. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy fa misy zavatra lehibe afaka hitranga. Ka ilay izay pastera tonga dia tena client ankaroapolo nalainy daholo. Raha riva ihany dia isy client anankiray avoafoaka ny mbola tsy tapitra akory ilay zavatra teneniko. Fa sura fa zavatra tsara. Alleluia. Izy roapolo izany lasa dia miena be ny sifranay. Raha riva isy olona anankiray hosolon'izy roapolo, anao commandin'izy roapolo anatin'ny herintaona vitainy androany arivo. Hitanareo ve ilay zavatra azon'Andriamanitra atao zany? Alleluia. Tena velariny anatin'ny fonao. Afaka manao ny rehetra Andriamanitra. Tampotampoka koa to dia tsisy mividy ny entanao. Zany koa misy koa zany. Fa misy miantso raha alina hoe ohatran'ny mahatsiarinareo zay rahalahy. Jereo ny amin'ny vola fa ohatran'ny misy zavatra alefany kely. Vita. Dia nieritreretinao ho azo amin'ilay varotra, meny tomponao maimpoana tsisy varotra. Aza feran'Andriamanitra. Ka ilay izay pastera ao ambadika ilay tapastera zany, raha mba voatahiry ilay client roapolo tena tonga dia mividy fiara izay menakavy kely. Toy izany tompo hoe tsy client roapolo ne zany ny ilainao zanako hoe. Fiara ny ilainao zanako fa tsy client. Dia gaga ianao mitaintaina be, ohatran'ny tsisy manontany combien ny vokatra midinao. Tsy apozinao fa ny tompo efa misahirana any mijery an'ilay modely mbo tianao, ilay pneu efatra, ilay pneu efatra tsara fa tsy hoe mivaky ny anankiray. Tena ilay Andriamanitra tianao zany misainy. Ianao ny avy hoe kivikivy be fin de journée hoe tsy namaly ihany tompo. Tena kaikinao miainao Andriamanitra dia mamaly anao izy hoe. Taontsika hitsangana dia indray tsodrano. Tinonina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, ny fiadanan'i Jesosy eo amin'ny fiainan'ny tsiraray avy. Tinonina amin'ny anaran'i Jesosy mety ny zavatra rehetra amin'ny lafiny rehetra. Tinonina amin'ny anaran'i Jesosy tarihan'ny fanahy ny zanak'Andriamanitra rehetra, tsy ho diso fifantohana, tsy ho diso fiankofana, tsy ho diso fanahafana, tsy ho diso fomba amam-panao ary tsy ho diso toerana efarana. Mandehana amin'ny anaran'i Jesosy fa ny tompo hanampy anao anitsy ny fomba amam-panao diso hatramin'ny androany, isehony voninahitran'Andriamanitra sy ny fankasitrahany eo amin'ny fiainanao. Mahita amin'ny anaran'i Jesosy tsy handainga intsony ianao, tsy hangalatra ianao, tsy hamitaka ianao, tsy saina izay anjarany hafa fa hibanjina an' Jesosy amin'izay anjara tokony ho anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Mazaho izay anjara noman'Andriamanitra ho anao indray ao aorian'ny androany maraina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Zareo fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra